Fanontaniana nipetraka teto koa no mahakasika ireo bois de rose tratra any ivelany sy ny ady amin'ny fanondranana tsokosoko io azo sarobidy io. Toy ny ady amin'ny fanondranana antsokosoko amin'ireny arepiranena ireny. Ary misy moa le milaza hoe fa maninona mbola mandeha ihany le izy. Dia ohatran'ny hoe do ihany mba tsy hampandeha le izy. Fa rehefa mandeha kosa le izy izay efa nametraka paikady any ivelany miaraka amin'ny vondro iraisam-pirenena miady amin'izany miaraka amin'ny ady Apôla, miaraka amin'ny firenena maro samihafa izay mamparesaka aminay na ny fitondran'ireny firenena ireny mampafantatra an'izy ireny hoe jereo fa misy fandarana aminareo ireny zavatra ireny. Ka reny no vokatry le izy. Na mandeha eto ara le izy misy any izay tratra any ivelany ka matsara ny marina zavatra izay ahoana naovana azy rehefa avy eo. Ny anaovana azy misy gamba safidy anankiroa izay azo atao le izy na ho averina aty Madagasikara le izy izay no verina fa hoe tsotra mety tsara nefa misy vidy somary lafolafo ihany izay zavatra izay eo fandaminana an'izay izany izay amin'izao fotoana izao na ny faharoa ny sosokevitra dia ny hoe maninona mora tonga dia ny toerana misy azy no anaovana antso anaovana berdofo fa izy dia any no amidy dia andrefotona izay tsy misy le sara izay tondrana azy aty.